Dia
ao anatin'izay zavatra izay ijerentsika andiny tsoratra masina ao ambokiny Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia vakitsika manomboka ny andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Corinthiana 13:1. Izay mivakiko izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy nanjeka zaho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipaonsa ny karantsana. Ary na dia manana famanina zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra zaho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahay akory izaho. Ny fitiavana maharpo sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otropo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Efitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Lazao hoe amen. Ireo zany raha nasina bavy no toetra n'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiava. Dia nomena amin'izay ara le définition amour na hoe fitiavana. Ilainao zay izy ny fitiavana. Nazavainy manoka amin'ny andiny faefatra hoe fitiavanao zay maharpo, mora fanahy, tsy miamina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, ary tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa amin'ny fahamarinana. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, anao fampetabe azonao averina dinina rehefa tonga an-tranony. Hitanao moa tonga atsika ny eken'Andriamanitra na tonga tsy lasa hoe kristiana, na tonga tsy lasa hoe mpivavaka, satria minon'Andriamanitra ianao fa azo baina. Lazao hoe amen. Atsarao a possible atsika mbola misy fahazara-ratsy taloha be minan-toaka, mantsidiara, mijangajanga, magnano karazana dika isan-karazana. Fa mbola meken'Andriamanitra anao nandeha l'eglizy, novanina atao hoe kristianina anaranao satria mino anao Andriamanitra. Dia alevo tsara an-tsaina na ny fiovanao ara inon'Andriamanitra. Ahoana ireny tsy minonao ny fiovanao. Mino ny zavatra rehetra Andriamanitra. Andriamanitra zany dia mino fa le olona ratsy taloha iny azovana olona tsara. Ndany mba anotanio fa presque ny pasteur rehetra, haiko izy ny pasteur mety fantanao, anotanio ny fiainan'ireny pasteur reny fa matetika dia nanana tantara ratsy taloha. Zany hoe avy naditra. Zay le saratra nandrama amina pasteur, misy an'ireny mahay mangony, misy an'ireny mametra kickboxing, misy an'ireny taekwondo taloha fa niany, ary mahay manano coup d'état. Misy mangolo mety pasteur zany dia zay anaovana anazy. Reny fa dia mifanena amin'ilay nadiky taloha reny fa raharaha. Ka mbola 10 lafo tsy mipasa. Fa ninon'Andriamanitra ny fiovan'ilay olona. Azonao hoe zany? Dia eo zany tokony efa haka révélation sahady ianao fa ny fiainanao zay ratsy ara Andriamanitra nino mba afaka ovana. Ahoana indray ianao fanaty ady tady tsy ino anao ndraindray fa azon'Andriamanitra ovana ny adinao. Da iny Jesosy eny ianao. Alleluia. Ao amin'ny Deutéronomia, tany amin'ny testamenta taloha zany efa nisy karazana afatrafatra nomen'Andriamanitra. Deutéronomia 10:15. Deutéronomia 10:15. Izay mivadiko izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe kanefa
ny rasanao no nyraketany fitiavany Jehova ka ny fidanareo zanany nandimby azy izy mihoatra no ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao. Amen. Kanefa osisa ny rasanao no nyraketany Jehova. Io zany lasa rabava possible koa zany mahatonga antsika io lasa mpivavaka io no ny fitiavan'Andriamanitra no razam-betsika taloha tany. Matetika anie ny olona lasa vavaka alevilevi saran-tsaina fa ny ray aman-dreny ny mpivavaka be taloha. Fa izy foana tsy namana. Possible anao tamin'ny santsika reo mbola kely efa natao an'ireny batemy tapen'olona. Izy reny eny misy dikany reny. Mety possible anao mamanao mpivavaka be. Papanao possible mpianatra. Ny ray aman-dreninao possible ametako hoe tena olona nanompo an'Andriamanitra. Dia izay natonga an'Andriamanitra tetiny laza amin'ny bokon'ny Deutéronomiao. Ozy izy hoe kanefa ozy ny razanao no nyraketany fitiavan'i Jehova ka ny fidanareo zanany mandinga azy izy mihoatra no mifirenena. Dia rehefa misy madama tsy mafantoka mipôzipôzy raha tsy efa mialany vadiny. Izy mbola tantrano ny vadiny na mba manamboatra randranitsy efa. Izy mbola eo ramse na mba magnano madidio mba magnano manimanitra tsy efa. Mampiamany foana raha riny aminazy. Satria izy io no mitaiza. Fa raha vao iny fa ny déclaré séparation ny vadiny tonga dia nombobiany izy poely ary eto. Na olo milalana iny gagrana iny mala iderita. Izy mako isarany papany Nathalie. Zay ko mafatotra mipôzipôzy. Ary zany natonga ny oabolany malagasy kanonao. Mbola namitsy hoe antibavy namotsy nify. Misy raha kindreny izy dia mbola fotsiny nify ananjy. Ka aza kindreny mataovy fiainanao mihitsy ny mitirana Andriamanitra. Satria natiora n'olombelona zany izy io. Ny olombelona efa manana olana vao dia hitadin'Andriamanitra. Olombelona direny tsara fa raha vao misy fahafatesa sanatria ny vava aza misy aminao ane zany. Misy karazan'olo mahavita mamorona vola misy 2 millions eo io satria misy maty. Dia fa maninona zay esprit zay, maninona zay fomba fiainana sy fatakarana zay raha mba ampiasaina amin'ny fotoana tsisy problème. Misy karazan'olo manana olana zao izy, misy problème izy amina vola 500 000 fa herinandro vola ndraiky tsy mety voavana raha 500 000. Fa raha sanatria ny vava misy marary, sanatria ny vava misy maty, mahavita mamorona amina million. Donc zany ananatsika eo le capacité afaka mamorona fa tsy hainasika izy raha efa misy rano manosika itsika. Dia andro koa zany nagnano famoarana anankiray ny amin'ireny antibavy ireny. Ny antibavy tokony tsy fahita tsy mahita zany nefa tsy tara. Raha vao mandeha izy hotaha fa io tsy maika. Fa vao ny fatany ianao misy ahokatra dia fa anao resiny tamoteo. Azonao izy vao teneninao izy nataoko zany ao tamin'datinendre ihany. Zay nisy mivavaka amin'ny revo amin'ny ravo. Tamin'izay tamin'izay mbola kely karaha datin'olo. Miditra amin'ny fito mandray ny fioroanany vavany tamin'izany amin'ny revo amin'ny. Ty inona zay mieritreritra amin'ny fandramo foa. Ody amin'izay koa hidady koa amin'io zay zafy misy maromaro. Tsy mandeha mafy koa izy mandeha mora. Dia teo nazahoakony hoe raha so ataoko misy aomby fa mandeha mafy koa nodadiny. Vao ny teneny izy aomby. Kaya mandeha matsy eo. Tsara fa zay taoko tandramo. Azonao izy? Ka atsika zany raha tsy mbola misy raha manetaiky masoko, manetaiky fotsy, manetaiky kely. Fantsamo zay vao fanitibitiby izy. Fa andavanandro kely zany foana misy mivarotra. Andavanandro izy zay ny tany kely. Ini memilikinya anak ini, pemeravulan pastera saya. Ayah Yesus ini, saya problem mafat dengan teman kaya fa atau sekitar deuxième plan teman. Arzam dia bang matulat sekelas mis problem bafong suci, nature mulai lamit rabotis problem mesti babat.
Dia lasa mampiasa problem Andriamanitra iarahana amin'olombelona. Satria nandinika zany Andriamanitra iny mba vahaolana atao mandraty olombelona titiana. Atao raha raiky tsy mety amintsika. Atao raha raiky tsy mety amintsika fa raha nandefasany zavatra anankiray tsy hoe problem mba ataonao hifantoka amin'Andriamanitra. Da iny Jesosy misy olona zao efa marary, na hoe efa misy maty, na hoe misy gadra, zay izy vao mitady vola. Ary ny sasany iray efa mazamady vombozikozy. Aloha amin'izay zany fa naturel be anatintsika misy. Ahoana ary ny fomba hitiavan'Andriamanitra anao no voalohany. Andriamanitra rehefa ahoana efanao hitian'Andriamanitra. Hoe za zany andeha hitian'Andriamanitra dia ina ary ny tokony ataoko. Matthieu 22:37. Matthieu 22:37. Hoy zany anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jesosy taminy tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Amin'inona ny itiavan'Andriamanitra? Amin'ny fo rehetra. Mety mamontany zao anao karakory ndraika paster itian'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao ny tesipanao voalohany. Ka amin'ny fonao tiana. Tsy amin'angofo ndray miboarina. Volomaso ny sasany karana magnihely. Maramindray iolo io sady mantsiniky mandrary amin'ny fo rehetra. Zany zany tsy tokony famontaniana apetraka karakory amin'ny fo rehetra rehetra non karaha ataonao teny sakaizanao voalohany da anaty tarafonao mihitsy na mitrano anaty. Vao tsy moemoe izy famontaniana anaka tsy moemoe akoa fahitanao kozy kokoa amin'ny fo rehetra. Dia zay nanisany Jesosy tiava ozy ny Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Rehefa tsara zany fa zay ny andiny fa valam-telopolo. Izany no didy lehibe sady voalohany. Tsisy didy kely magnaraka zay, izany no didy lehibe sady voalohany. Amen. Amen. Itiavany amin'ny fo rehetra ny saina ny fanahy. Amen. Dia avy eo koa fomba hitiavana anazy koa faharoa dia tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Misy olona ny avaka magnano sary mivavaka fa ampiangonana foana izy mpivavaka. Raha vao miala amin'ny fiangonana io dia fijentilisa. Raha vao miala kely misy dia ohatran'izany tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ao amin'ny Romaina 12:9 misy ateny. Romaina 12:10 ny andiny fahasiny. Hoy zay tao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Romaina 12:9. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy mankahalany ratsy mifikira tsara. Aoka ozy ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy. Ny olo tia tsy miatsara-belatsihy. Raha itian'Andriamanitra anao aza miatsara-belatsihy amin'Andriamanitra. Ny raha koa tiana tsy fitahy atao raha tiana. Marina sa tsy marina? Izy koa tianao Andriamanitra aza fitahan'Andriamanitra nda nataovy raha tian'Andriamanitra. Anao mahay raha tian'Andriamanitra anao dia nda nataovy izy. Amen. Teka mamanaka rehefa tia dia mila mianatra ianao manolotra ny ainao mamonjy ny rahalahinao. Akoho rehetra zay na pastor. Baiboly zao milaza fa any amin'izay misy ny fanananareo no misy ny ainareo. Donc zany misy foananao io donc zany ny fanananao egala ainao. Tanao vao mividy moto teo misy ketekisa sa fafafa satria manomboka lasany tarafonao sekanty anao mantory androaly karaha mahita sorta sekanty koa azonao izy any zany le ainao mihitsy agny. Anao mifoma ndraiky zaka navoaka zany anao tokotany moto iny tetrany esy motona amin'izay misy ny fanananareo no misy ny ainareo. Dia ety nefa izy milaza fa ny fitiavana ozy dia
mila mahay manolotra ny hainao amonjena ny rahana. Donc zany misy fotoana rehefa mba nitahin'Andriamanitra misy fotoana rehefa mety misy zavatra anagnanao na hevitra io, mety possible vola io, ndraindray misy rahalahy misy namana mba sahira izy koa mamy manao zao zatsy mitenenao tsisy izy koa anao mba misy azo atao tsara ary biblika mihitsy ny mba manampy ny hafa. Lazao hoe amen. Fitiavana n'Andriamanitra ihany koa dia teboka manaraka tsy manao izay mampalahelo ny hafa. Donc zany tsy tokony avy amin'ny alalanao mihitsy no mampalahelo olo. Anao zao nanomboka nandregny jusqu'à lera iny bavatsika io sao defa nisy raha nampalahelo olo nataony. Tsy mety zany. Ny fitiavana zany dia mila mitangina mihitsy avy. Dia ny fanaovanao ny zany rehetra zany dia egal fitiavanao n'Andriamanitra. Atsika nendray magnano ratsiny totry amina olo dia veritsika fa olo nanamboaratsika izy. Fa Andriamanitra nanaovanao an'izy. Vakio tsara ny Baibolinao ao amin'ny Romanina 14:15. Romanina 14:15 dia mampianatra hoe fa raha mampalahelo ny ranahinao ny fanahinao dia tsy ka magnaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanana no animbanao azy fa efa maty Kristy hamonjy azy. Rehefa tsara zany fa na ny Baiboly koa miteny zany izay ataonareo amin'ireny madinika reny dia ataonareo aminahy. Ka atsika nendray mieritreritra hoe itian'Andriamanitra dia hita vonga janahary mavety be mitatsa voala be vongany be mihitsy. Ny fitiavana n'Andriamanitra, Andriamanitra tsy ho hitanao mihitsy le miorokoraonao fa ny fitiavanao n'Andriamanitra dia ny fitiavanao ny olona renenao mipiarabelona aminao. Izy koa anao mba mitian'ireo dia galina tian'Andriamanitra. Ary any alalan'ireo no andeha hitsaran'Andriamanitra. Dia jereo tsara diso hoe tsika le tia mitsaratsara olo. Tovy amin'ny eritreritao dia lazainao fa tsisy lalana. Za anao tonga fogna tamin'ireny tsy tonga raha mieritreritana. Tonga tamin'ity tsisy nanano olo. Dia fa raha ny bolana dia zanahary mandeha. Lazababy akoho foana bonity. Tsy fifandraisan'ny olo samby olo. Zay teknolojia natao lakroa. Azonao ve zany? Ka asa mieritreritry mihitsy anao mavita mivavaka be, mavita mifadiany, mavita manino nefa fiarahamony ny tsirarahinao milaza aminao sa fa raraka anao fitiavana n'Andriamanitra. Possible anao mety manana fianakaviana mpamosavy. Mety dadilana reny mihitsy le pijoro pasina. Dadilahinao fo tsy manjary katan'olo-kafy. Nen'olo tsy pijoro tsy menenao. Aloko amin'ny dadilano ka zay mbola magnano fomban-draza. Nen'olo tsy magnano fomban-draza tsy menenao. Azonao zany. Antsika ny rano dadilahintsika ny fomba manahody. Tsy ampidintsika ny rano dadilahintsika ny fomba mantoko. Nen'olo tsy mantoko tsy dadilahinao. Fandana mianatra manenina fitiavana. Tsaroko tsara zany tamin'ny fotoana zany anomboka mba misy lahatra ivavaka. Misy telefony foana tonga vovanivova. Mila magnefa an'izao ndraiky nareo fa mantsy. Magnano an'izao dia ino sorana atao? Vidianako akala, vidianako palito, vidianako satroka, nanako dadilany. Izy mbola vidy. Fa raha ino izy nareo ny volagny? Tanino nareo izy mikitikitiky safokiny izy. Ame vonanzy mo raha tiagna. Hitanao fô imoeny farany. Reny olo magnentsika anao magnaratsy anao manino reny. Remarkeo, misy fotoana raiky mbo vagnano raha tiagna izy. Tiro reo izy fatiko mito anao. Aza mikoragana marakory. Fa Jehova hita fitiavana tamina. Tainy Jesosy. Zay zavatra zay rehefa mety hoe fitiavana n'Andriamanitra. Dia iny zavatra iny zany Andriamanitra ny fon'Andriamanitra mihitsy voakasy. Noho le zavatra nataonao tamin'ny teto ambony tany. Tainy tompany. Alleluia. Dia anisany koa fitiavana n'Andriamanitra dia ny fahaizanao sy ny fanaovanao fitandremana zay tenen'Andriamanitra. Mitandrina ny tenan'Andriamanitra. Isan'andro mila mitandrina ny tenan'Andriamanitra. Manao
mihitsy exercice na fitandrenana tegn'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay antsoina hoe tian'Andriamanitra. Soratsany ao amin'ny epistily voalohany misoratany John 1 Jean 2:5. John voalohany faro ny andimy fadimy 1 Jean 2:5. Inona ny voalaza eto amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao. Manao hoe 1 Jean 2:5. Ozy hoe fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Izany no afahantsika, izany no afantarantsika fa ao aminy isika. Na iza izy mitandrina ny teniny dia tanteraka ho aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no afantarantsika fa ao aminy isika. Famontaniana mipetraka anao hoe mba mitandrina ny ten'Andriamanitra isaka. Ohatra fotsiny le araiky hoe aza mandeha firy zay lenganao letrinany lenga masiny ika pastera izao milaza taminao fa misy lenga masiny. Ireny anefa dia fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Azonao ve zany? Dia raha izay ary ny fitiavanao an'Andriamanitra dia atoroko anao ndraiky koa ny fitiavan'io Andriamanitra io anao. Ninandro ndraiky koa zay no resantsika. Hitanao tsara isanandro foana raha ataonao katily mbola anao tsy mahavita anazy. Hatramin'ny dina zavatra maro, hatramin'ny sina confinement. Raha masina mihitsy haniny hoaninao, hoanina zanakanao, ndrindra ho an'izay mbola mitaiza kely, misy mila ronono, mila an'izao. Efa dia vitanao le izy. Kirizy tonga so ambona toy vita resaka mba levolevony mo raha sagnatry ny valona rehefa tsisy fanao tsisy akoro taiza ny mbony sasany aletsaka ny dia zavainy tsara fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa zay tian'Andriamanitra. Anao vao Andriamanitra itianao zany raha jiaby miara-miasa hasoa. Misy raha nambidinao fa ala tsisy famontana fa rehefa misy confinement ndraiky na minara so mivangety io satria izy Andriamanitra olany varofotsindjareko fa lasa ataoko ividian'iny zavatra io. Asa azonao ve zany? Zany an'izy io avana ahiny tompo ianao hoe alleluia. Ka asa matahotra anao fa miara-miasa hasoa anao ny zavatra satria tia ianao. Ino no nataony vadiniranga io nataovany poiziny dia rangahy zay mbola tsy taona le tompotrano le lalahy tompotrano mbola tsy taona tsy mandamo sy mitotolapitso dia hosihosina avao asita rangahy efa mbola saiky torana asa mbola mihinan'io anao, asa mihinan'io anao ozina anao asa mihinan'io ty boraka kely tsy nainao ozina mino izy rangahy todiky rangahy tsy mahitao fa raha nuk izy miboaky boraka io midianinay atao dia sika liamonanare farany tany vadinao dia tsy manjary nasy poizina rangahy ny sakafonao ozina raha tsy mino zany anao ozina asety maty tokoatra lasanao raha malaso sady ny raha misy mitangana malaso ianao mitangana malaso ino mozy raha sekalenao ka eto rampolana indesy ino mozy ny amba sekalena koa dia sekaleko ozy raha andesy farany nanoratany seky mihitsy ino ny ano irangahy ty narovana Andriamanitra ka anao io raha da tamizay mitondra 4 heures lakely zay tamizay zay nanano safira halaky fa io izy sezy petrako mitondra tomobily
Zato sinao ny tonga tamin'ny tanàna ato misy olona tena tian'olo faty fa tsy maty nefa tsy maty kana mivarotra hoe gazon'igny foana tsy possible. Amen. Mba hampitombo kely finoanao mba hainao mahatonga 4 000 regny mandeha mitsimboka fako matora raiky atao hoe fako zany efa tsisy raha fako mitsimboka panay atao fa izy nariana izy andiana takeo fandroako zany mitsimbotsiboka satria mino ny 4 000 fa misy zavatra azo mialeny ao azonao amin'ny zavatra arian'olo ary mbola tsy natao makaraha 4 000 mitsimboka fako dia ny 4 000 mitsimboka fako izy mbola mitsimboka fako akeo misy olo mahola ndraiky mipalapala be vitakany ny bola sady mifipeko leo izy 4 000 hoe misy sotra anao zany manso mbola tsy nahola kadialo mbola heriny fitsimborana fako dia izana mahola mipalapala io izy mbola mipalapala nandalo ndraiky ambulance anak mbola hola tsy arety misotra zakanareo rehefa nahola mahola mbola misotra dia olo marary agnatin'ny ambulance io tonga da l'hôpital ka izy mipitry igny zay personne hôpital mamoaka faty le fita anaty mora dia ozy zala maty ozy zala marary namboka oxygène misy foana dafa mbola arety bondry fa tsy fafatesa ka mba mitany kely io lakaikinao nenao zao ino eza mijiaby tatariko ke mba misora migny zanan'Andriamanitra da iny tompony amen n'Andriamanitra ka mba mandomo ny vadinao misy any mandomo sady tsy manome vola anao mbola mankamiaka raha karaha misekatsika atoko aminanzy izy mambe tofony toko fagnarahorohana anormol mamoro fantatr'Andriamanitra izay ilainao magnino hoe fantatr'Andriamanitra ary androany zany mba hitsodrana amin'ny anaran'i Jesosy oka ho azonao any izy rehetra ilainao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anazy mitsodrana oka ho azonao any izy rehetra ilainao amin'ny anaran'i Jesosy mahevenao e oka ho azonao izy rehetra ilainao oka ho azonao izy rehetra tadiavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantany izay ilainao. Inona voalaza Romains 8:31 à 32 ozy hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba atsika iza no atolotra atsika laza hoe amen. Raha Andriamanitra ozy ny momba atsika iza no atolotra atsika izay tsy miaro ny zanany lahy fa natolony amonjy atsika rehetra izy tsy omena atsika miaraka amin'ny manambola ny zavatra rehetra laza hoe amen. Fantatr'Andriamanitra izay ilainao fa iny tompony ianao. Alleluia. Amen. Amen. Dia avy eo tsy vita izay fa io Andriamanitra miaraka aminao profom-pitiavana daholo miaraka aminao. Il ne te laisse pas seul. Tsy mamela anao irery. Alleluia. Miaraka aminao Andriamanitra. Amen. Miaraka aminao Andriamanitra. Vakito Romains 8:35 à 39 rehefa tonga any an-trano azonao vakito. Io fiarahan'Andriamanitra aminao io tsy voatery tsy afanao. Ohatra moa tsy zao ohatra miara-mandeha dirinao hoe pasteur zay. Mety afakarinao io olo marinao zao mety fofokely anazy. Hoanao izy ndraiky izy zay. Le sasany mety. Amen. Tsy voatery tsapa zany io fiarahan'Andriamanitra io. Ianao fotsiny mila mino, mila manaiky fa Andriamanitra dia miaraka.
Satria finoana ny raha-tsy an'Andriamanitra. Finoana. Ary ny olony finoana dia mino ny zavatra tsy hita. Ny olony finoana za itsinay izy ako fa niboaka bora tsinay anarany. Donc zany c'est pas normal du tout. Miaraka aminao Andriamanitra. Alléluia. Amen. Amen. Ary fitiavan'Andriamanitra anao dia mangrak'izay. Satria tamin'ny taona lasa na tamin'ny anao ny mbola mpiandraikitra zao nangatsiaky alana anao mangatsiaky vao mety tiany satria tsy tiany very anao. Amen. Vakio ny boky ny Jérémie 31:3. Jérémie 31:3. Ozy fa fitiavana mandrakizay ozy no mitiavako anareo ary izany no nampireketako ny fitiavako ao aminareo. Nampireketako famindrapo ao aminareo. Alleluia. Dia rehefa tsapanao amin'izay fitiavanao n'Andriamanitra manaratsika anazy mila mametraka ianao karazana fitsipika ara-panahy amin'ny fiainana. Satria ny anaratsika zany Jesosy Kristy mihitsy nampianatra an'izany. Ozy hoe ianareo ozy dia sondry mpivoan'ny amboadia. Fa ozy endre tahaky ny menarana, mora tahaky ny voromailala. Laza hoe amen. Ny menarana tompoko dia fetsy. Menarana zany tsy dindery, tsy baky, tsy matory antoandro, tsy matory ampitoerana, tsy matory ampitsangana, fa grave be amin'nytena. Donc zany isika kristianina koa mba mila fetsy. Le fetsy resako tsy mangaroposon'olo, tsy mikatrag'olo, fa melo amin'ny zavatra rehetra. Melo. Raha jiaby ataonao mila melona. Eto amin'ity tany ity, ny fiainana indrindra fiarahana amin'Andriamanitra dia mila melo. Indre ozy tahaky ny menarana, mora tahaky ny voromailala. Ny voromailala tompoko dia be fitiavana, manam-pitiavana. Ny anisan'ny faiblesse kristianina manky fahendreny menarana tsy diso voromailala loatra be fitiavana. Satria ny fiheverantsika hoe rehefa mivavaka atsika dia olo jiaby veritsika fa niova fo daholo. Zany problème aty. Izanao anao katrikatrano lasan'olo forano tsy be fitiavana. Ay, lesinareo tsy manino mila mailo anao. Ma imagineo mo lalabe kare jovijovitinao tadinao pikenao. Tsy totaona. Ay tompo mila mailo anao. Ny zavatra anankiray fantanao fa anao azahoana daholo. Tsy olo mandaky dia miaina daholo. Nalo dia tsy zay. Ay teheroe. Bakeo anao tefa-tsofo. Ilazainao fa misy devolo tefa-tsofo raha mosenao. Nefa anao dindiry. Volam-bazary na mianao olo. Nefa anao koa tsisy tsy amian'olo. Mailo. Tsy mety ndraiky izy koa mailo loatra lasa sosiany totrondreky. Fa mila miaraka izy roa. Sady mailo, be fitiavana. Tsy mety izy koa be fitiavana, tsy mety. Dia ao anatin'izay, amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fitsipika voalohany mila anananao, dia ny fitsipika mila miteny. Amen. Ity système anankiray zany dia tena mandaitra satria rehefa ianao miteny dia miaraka amin'ny fahefana zay zavatra teneninao. Ma imagineo ny tsy miarandoka devoly dia zahana foka devoly io sady mangaty. Tsy manjary atao zany devoly. Mila volagny devoly io sakana mivoaka zay io mivoaka. Fa raha andoka devoly alo mbola tsy nahita. Mila mity. Maro Jesosy tena Lazarosy mity. Lazarosy mivoaka. Dia mivoaka. Ay tompo ianao. Alleluia. Ka ninona zavatra tianao. Na ino agnarany dia ampiaro ty fitsipika tia fa ho hitanao fa hitranga. Mivarotra zavatra anao dia teneny mihitsy hoe ritsako ino izy. Oko lafo anao amin'ny sivy fanafatarana zany dokoteto lafo anao. Befa nataonao hoe zany. Fa nanetsy dia Zagnahary mboalo lafo mba magnino lafo Zagnahary.
efa nomeko anareo Zanahary ny hery sy ny fahefana. Anitsaka nomeny koa sy mianarana. Nomena hery anao, nomena fahefana anao. Ka ny manam-pahefana tompoko tsy mivolana, tsy possible hiatra ny fahefana fianarana. Anao le manam-pahefana Andriamanitra, mila miteny anao. Alléluia. Amen. Ao Marka 11:20 izy manazava an'izay. Marka 11:20. Ny mariazy tena ho avy io tenenay. Feratra amina daty. Taogno, vola. Hitanao fipaopaoka. Amena. Azona aketo deuxième machine. Nanendreny sasany amin'ny zona ndraiky izy antany hafa ndraiky mariazy le machine. Mariazy menaka machine menaka. Izy Baibily nagnantena izy dia Jesosy ahita voany tamin'ny aviavy. Asainy tsisy n'iny. Izy tonga dia iny no zomina gagaza misy nenana voaka aminao tsony. Io amizay izy lazainy amin'ny Marka 11:20 hoe ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hita ny fahefana lazo hatramin'ny vakany ny aviavy. Iny le nanasako hoe mba mifoaza ao mandray. Ohatra zao hoe rapidro zao zoma. Mifoaza anao ohatra hoe ambony mifoha samby ray zay mba mampapitana. Mifoha anao. Dia miteny anao hoe ry zoma. Androany mitroso rehetra amin'ny fiainako ao voaloha. Ry zoma. Androany zoma ao. Misy tika iny tonga amin'ny ambony madinika. Teninao izy. Fa tsy hoe Andriamanitra manao maina koa iandro io. Izy koa tenao maina dia tena mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy aoko maina iandro. Merky sana ala ko tena turko da busi avao si busi sana ao maraite. Amen. Kay tupo yan mila mteny. Haleluya. Amen na. Au Marka 10:46. Marka 10:46. Tonga tao Jeriko izy. Raha vao niala teo Jeriko, Jesosy mampianana sy mivahoaka betsaka dia mipetraka teo amin'ny lehilahy dia déclaration tamin'ny Bartimeo. Satria misy fomba fiteny mila ovana. Misy fomba firesanao mila tsara. Orana za fa déclaré zao tianao trano. Hoy Jesosy mantsy Bartimeo, ino Jesosy ny tianao ataoko aminao? Ny mba mahiratina ny maso. Amen. Déclaré manomboka atao. Dia ao amin'ny fitirika fahatelo mila manana ianao fiainam-bavaka mafana. Fiainam-bavaka manino hoe mafana. Anao zany rehefa mivavaka mila mafana fa tsy malekileka. Izy koa problème mety misy aminao ka nao Andriamanitra raha ny tsara indrindra hitanao fahamasarana manify dia manify. Tsy karan'izany. Fa rehefa problème tanao zavana ny olo izy koa fa miady tsy mety be vava. Maro fa tsy maro. Nambavy mahiahy rehefa iady tanilesy ny vavana maventivety ny vatana. Malita hety. Vavany kita bongade vitanae zany. Fa anao nendray manana ady anao tsy tibola. Mila miteny anao. Amen. Tem problema no you are rating no you are the mission thing no you no baba mafana no you utano falhado a tudo quando agora ele vai fazer mafana juro no na pete no na check o não fazer no de mantra rewa ratino e val baba até ita bunna de mantra no vila mampiasa no andi fitik fisara lo
misy raha tsy maintsy isarahany e, misy olo tsy maintsy kegaziny. Dia rehefa tsara ny tamin'ny andron'iny dia sasain'Andriamanitra nataony tsy nataony. Dia izay olo jiaby niaraka tamin'ny Jona misy problème daholo. Ny tagnaty sambo Jona niedy ary saika maty zany manakavy entana 4 taona andrenariana daholo tapany masina. Dia raha n'izy ihany nivola za maty zalahy atsy azo mare za. Dia mamoramora zany andeha haniky mpaminany agnaty rano zany. Olombelona karaha anao alefa agnaty rano antegnategnany egny lany nantsatsaka. Fa tsy maintsy nandray décision satria tsy teo faty miaraka tamin'izy. Misy raha mila isarahanao, mila ampiaranao ny loi de séparation. Tainy tompony ianao, tainy Jesosy ianao a. Alleluia. Fa misy ho any sasany a loi de triflation no ampiasaina. Iranga izy tsy vadiny, tsy nagnano mariage ananjy, tsy nagnano miavola ananjy, isakerinandro tsy maintsy bodiko aty. Izy taloha mbola anjarinjary zaha, izao mangamanga. Jesosy nito amin'ny Jodasy, loi de séparation. Ela niaretana Jesosy fa tsy maintsy nandray febetsaka tamin'ny loi de séparation. Ary zay matetika mbatenimbe, anao aza maneky ara-dalana amin'ny médiocrité. Parce que vous n'êtes pas médiocre, mais vous êtes beau, vous êtes belle. Atsika fahita zavatra tsy mampahomby zao mbola mipetraiky efo. Tena dia tena zay ny anaty fiainako. Rehefa tsy mety, dia tsy mety. Rehefa tsy azo atao, dia tsy azo atao. Fa tsy hoe fahita anao fa magnadary dia mbola tamitabaty magnadariaro. Non. Tsy maintsy misara rehefa tsy mety intsony. Amen na satsana. Dia avy eo ampiaro ny fitsipiky ny fijoroana vaolombelona. Na le hoe loi de témoignage. Alleluia. Mbola tsy hita io, ianao fa mijoro olombelona avy izy e. Asy vitanao ty. Ary misy atao hoe zava-mitranga, fa misy kosa nitsona hoe zavatra mamy. Azo atao tsara lasana mavy atoloko anao ty. Le zavatra mbola tsy azonao anao efa misaotra n'Andriamanitra. Azo atao tsara. Za dia matetika mpanao an'izany. Za tsy maniry anao tsy maintsy manao an'izany. Za matetika manao an'izany. Misy raha lasaka fa za fa nagnano fanampisaorana. Misy raha lasaka za fa nagnano dimany finoana zany. Ka mbola tsy zakany finoana azy magnano zany dia Betul cuma dia gigi dulu. Silakan juga dibola. Kan jangan. Jisakan semua tu. Amin. Haleluya. David seorang nyadam godak dan jurba bulbel dalam fandesin liuna spirit. Jadi pernah kavat kemudian nak dinis. Dino rele segua. Dirazzerino il re hanno una presenza David di fare resi Goliat. C'è questa qualche dichiarazione per una persona. Sembra di testimoniare, finale di testimoniare una persona. Dalam anak refar deni doa de simons. Noi mamafi. Misto ngalo ba mamafi. Arsema tu Rafia na njovu na sino sua. Njovu na fali mwemiti satina sino sua. Amisula nega kana tiba pali sua fena numbe. Dizaiku matunga fena tsika timishi mangi sua. Doa de semence. Faut s'aimer. Estou no babila mamafi. Eu te vou ter a pergunta ganhar mamafi. Mit misuma ba ita nomba tu kunyampia, mampis. Misy tsapa nao fa tsara tokony atao atao. Raha ampiangona anao maresy lahatra anao, inona ny maratsy anazy. Ko aminao maresy lahatra anao, ny tompoko. Alleluia. Amen. Gloria se noi tsara. Iaraka isotra n'Andriamanitra. Iaraka kasitraka ny tompo tamin'ny fampianarana izay azonao reto.
Tumpok misaotra anao zay, midera sy mankalaza anao zay, manome voninahitra anao zay. Ampifaliana Jesosy eo no ahafahanay manamatra ny tananay. Hoentinay mitsaoka anao, tsy manan'Andriamanikafa fa tsy anao zay. Midera anao zay tompo androany, renay teo ny fomba hitiavana anao, fantanay teo ny fitiavanao anay. Ary natoronao sekre anankidimy koa zay ho ampiasainay ny fiainanay andavanandro. Mankasitraka anao zay tompo. Midera anao zay. Asantatso mitako wanatiso watako vyanamila watakanifu asantatso Amen.